na dia mifarana azy antaona maresaka ny tontolon'ny politika na ny heviny mahakasika ny raharam-pirenena ankehitriny Reverend Renald John Andriamanampy fantatry ny maro amin'ny anarana hoe satrobory ho azy fanantenana lehibe niteraka tao aorianan'ireny fiaonana teny amin'ny CCI Vato ireny fiaonana izay azo antenaina fa itoy ary anjaka tanteraka ny fampihavanam-pirenena itoy anjany rehetra izany. Vola Ravao Tsirakotorson nanangona Ravao mahakasika izay. Dingana lehibe ary namelona fanantenana amin'ny hoavy ny fisian'ny fiaonana eo amin'ny filohampanjakana 5 ny filoham-pirenena Perinasa Hery Rajaonarymampianina sy ny filohampanjakana 4 ny Amiral Didier Ratsiraka, Professeur Razavy Albert, Andriamatoa Marc Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina. Io ny nambaran'ny Reverend Renald John Andriamanampy raha nilaza ny heviny momba ny zava-nisy tamin'ny taona 2024 mialohan'ny ampitana amin'ny taom-baovao 2024. Fanantenana no mameno fonay indrindra ny tenako izay namorona ny AM3 FM tamin'ny 1973 efa dingana vita maro nataonay tamin'ny fotonana fandimby fa tamin'ity farany taona ity dia nahatsapa faly aho tena faly ny antony dia tsotra nanantena fa hamaly ny fangatahako ny havana nalefako tamin'izy mianaka amin'ny rahalahy ny président Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina dia ny 11 juillet 2012 no nandefako taratasy tamin'izy mianaka amin'ny rahalahy reo hoe mihavana ianareo satria kristianina ary dia tsy amin'ny alalany maha lehibe natokoa fa maha ray aman-dreny mpiangonanahy no nahatongahana indray izay ndraikitra zay ka faly aho satria tsotra nahita azy mianaka amin'ny rahalahy mifandray tanana teo amin'ny fahitalavitra teny Vato faly aho satria zavatra natenaiko hatao sy ho tao niteraka tamin'ny 2012 ny angaviko azy amin'ny rahalahy no vitany FFKM nampifandray tanana azy fanakaiky toerana ary dia tohatrantsika ingany mba tsy hovotsika fiasaram-belatsika fa tena tsika hahapilamina sy ahitany firenena soa sy fiadanana zavatra mba irina mirary soa sy fanambinana ho atsika vahoaka malagasy mba ho lavitry ny falavakavahana ho lavitry ny adisaina sy fahorina ny vahoaka malagasy indrindra no heverino madinika ho lavitry ny falavakavahana zay mety hitarika amin'ny adrim-poko azy satria Jesosy io mahay zavatra. Mba isian'ny masoandro mibalika ho an'ny firenena ny fiangonana Kibangis teto Madagasikara dia nanokana ndraiky amin'ny 3 Desambra sy ny voalohan'ny volana Janoary anaovana vavaka ho an'ny firenena.